Saka baolina kitra indraitsika manomboka eto ny Kosafa Castel Cup ny tiana horesahana eto tsara fanomboana ihany koa ny Barea Madagasikara omaly asabotsy tany Namibia satria dia nandresy ny ekipa pirenen'ny Seychelles tamin'ny isa 2-0. Ny savakely indray ny rahona mainty mandrakotra ny kitra malagasy omaly ariva tany Windhoek Namibia nandritra ny andro voalohan'ny fifaninanana Kosafa Castel Cup 12 resy ny Barea Madagasikara tamin'ny isa 2-0 tokoa matsy ny ekipa pirenen'ny Seychelles. Baolina tokana tafiditra bela teo amin'ny minitra faraiky amby 20. Azo lazaina ho tsara fanomboana arak'izany ny mpanazatra ny Barea vaovao Ro Auguste. Ity mpanazatra ity izay nampijoro mpilalao enina vaovao tsy niditra voalohany tamin'ny fionana tamin'ny RD Congo farany teo. I Crétin no mpiandro tsatokazo, i Tantely sy François kosa amin'ny vodilarana afovoany. Tany amin'ny vodilarana ankaviany nahitana ny Solmoto, raha itobony tany amin'ny akavanana. I Mikasy Ando Manelatsoa no teo amin'ny toerany irakiraka afovoany. Nampiny Bory sy Rinjala tany amin'ny elatra akavia sy akavanana, ary farany dia Hibela sy Nono ny mpanafika. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia niditra ihany koa i Dina sy Dino ary Florent. Raha ny fampitam-baovao avy any toerana dia tsy tokony ho baolina tokany ho ihany ny tafiditry ny Barea, saingy nisy ny fikorompahana. Ankoatr'izay dia vohositra ho mpilalao mendrika tamin'ity fionana ity i Ando Manelatsoa kapitenin'ny ekipan'ny Adjesaya. Nitarika vonjomaika arak'izany ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ity vondrona misy azy ity satria dia nirava-ady sahala roa ny ekipa pirenen'ny Swaziland sy Zimbabwe. Rahampitso moa no hanaovana ny lalao faharoa amin'ity Kosafa 12-2 ity ka ny ekipa pirenen'ny Zimbabwe indray no ifandona amin'ny Barea. Lalao izay atao amin'ny 7 ora sy sasany oratia Madagasikara. LRB kosa no hamarana ny fifaninanana isam-bondona amin'ny Malagasy ka ifandona amin'ny Swaziland.